raha mbola pikirakira tambazotra-tserasera dia tsy misy tsy mahalala ity olona ity. Apôstôly Marika Tatandraza. Tsy resaka makasika ny fitsanganany tamin'ny maty isika. Tsy resaka makasika ny tafika masina izay fataony na koa sinema maro hafa izay fataony atao anatin'ny tambazotra-tserasera, fa raharam-pirenena. Amin'ny tindray mitoraka ity dia ho isan'ireo ampiakatra ny hafainganam-pandehan'ny fampandrosoana ny Madagasikara miaraka amin'ny filoha Andry Nirina Rajoelina izy. Tamin'ny fomba ofisialy no nanaovany fanambarana taorian'ny investiture nataony Andry Rajoelina tamin'ny sabotsy lasa teo, fa ho isan'ny candidat solombavambahoaka any amin'ny distriktan'ny Bekily Androy izy. Araka ny fangatahana izay nataon'ireo ray aman-dreniko niteraka, indrindra fa ny ponina rehetra eto Bekily Androy, dia nanaiky ny tenako fa ho candidat ho solombavambahoaky ny Madagasikara amin'ny taona 2024 ho avy zao tompoko lasy tompoko vavy. Izany dia tsy ny faniriako fa reo ray aman-dreniko mihitsy ro miangavy ary ny vahoaka ny Bekily ny tena makamamy ahy. Azo porofoina zany raha ohatra tsika tsy mino afaka agnontaniana any mihitsy hoe ahoana ny fitiavanareo Tatandraza Marika eto Bekily. Fa zao milaza aminareo fa na akoho raha agnontanianao a Bekily ao dia tena makafy zany Tatandraza zany raha agnontanianao hoe ahoana ny fitiavanareo Tatandraza, fa tena makafy ary tena tia izany Tatandraza zany Bekily manontolo. Ary zao hitanao io dia efa lany Bekily, efa tena fa lany, fa zista fifidianana angamba no atao, fa raha izao Tatandraza aloha tena fa lany azo agnontaniana any zany raha tsy mintsika. Notsipiany mazava tsara fa candidat ho atolotry ny antoko politika TGV izy, satria mpikambana ao anatin'ny antoko politika mapara izy efa nanomboka tamin'ny taona 2024 ka hatramin'izao 2024 izao. Zaho aloha zany TGV efa hatramin'ny ela mihitsy nanomboka zaho mbola 17 ans, efa TGV nanomboka tamin'ny 2009. Donc zany TGV zany no parti politika zay irotsahako ho candidat solombavambahoaka ao Bekily Androy. Zaho fa zanak'antragnon'ny Andry Rajoelina ary président mihitsy no nisertifie ahy tao Bekily ao. Donc tsy midika tsy ho marina mihitsy zany raha resana zany hoe tsy ho azo antoko zaho hoe nefa mpiaradia amin'ny Andry Rajoelina hatramin'izay. Ary efa hitapoky hitam-pirenena zao zanak'antragnon'ny président. Donc tsy ho marina mihitsy zany resaka zany fa zaho dia TGV ary député ao Bekily ao amin'ny antoko miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Le vina, ny vina aloha fa hitatsika ary efa nisy mihitsy aza nosoratako zay any. Efa fantatsy Bekily mihitsy ny vinako ary efa haipoka hai-pirenena ny vinatsika. Misy 120 mihitsy izy agny ary tena hitako fa tena misy fiatraikany amin'ny vahoakany Bekily ary tena mahafaly anjareo Bekily ao le vina. Ity resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety ity dia taorian'ny investiture-ny Andry Rajoelina tamin'ny sabotsy lasa teo. Fanontaniana mipetraka dia zao: nahazo fanasana manokana ve i Marika Tatandraza sa nitonantonana fotsiny nankeny Mahamasina? Ny valiny dia eny, tena nahazo fanasana avy tamin'ny filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara izy, ary ity video ity no provony izany. Salama briaba, zafady rika. Fa nagnandray ao moa miantso ahy amin'izao fotoagna zao, mifandimby avao nareo ty miantso amin'ny telefoniko 33. Zaho riaba lasa Antananarivo atoy namonjy ty investiture-ny président. Nahazo fanasagna raha toy ty fanasagna mery ahy. Eo. Nahazo ty fanasagna toy raho le fara hamonjy toy Antananarivo atoy he. Tsy hoe nanenganareo fa mbo ho avy raho. Zany hoe raha vao vita zany toy lefa mipoly areo a Bekily etoa raho, fa hitako nareo miantso avao mipay ahy hoe nimba ia ty fitiro député. Ho avy riaba. Fa nazanatsy zany mbola hanao fanambaragna lehibe ka azao Antananarivo etoa hamory mpanao gazety aby reo hiakatra amin'ny télé ka mahakasiky fangataha areo ray aman-dreny te rehty député a Bekily etoa. Ka zay riaba ty azo ambara fa hamonjy ty fanasay président toy he raho. Vita toy le mipoly amantikagna Bekily eto. Toy sady raho ka hanampita fitaraigna areo. Sotra nareo riaba fa hamonjy toy raho. Velo. Tsy fandresena ho an'ny Andry Rajoelina ihany fifidianana izay natao teo fa ho an'ny Marika Tatandraza ihany koa. Manohana ny Andry Rajoelina 100 isan-jatony amin'ny asa fampandrosoana izay ataony. Ary efa nanomboka an'izany asa fampandrosoana izany i Andry Rajoelina tamin'ny herinandro nitsidika ny tokantranon'ny Malagasy izay tena marefo
nanome vahaolana amin'ny fatapahan-jiro lava reny ary nanolotra azy ireo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Afaliana tsombotratra ho an'ireto olona nivangin'ny président Andry Nirina Rajoelina ireto satria novangin'ny filohan'ny république ny tokantranon'izy ireo. Tsy vitany hoe namangy na nitsidika ny tokantranon'izy ireo fa nitondra vahaolana ialana amin'ny aizina sy fatapahan-jiro lava ireny. Misy kilo dia misy lehibe. Aty tena hitako mihitsy hoe lehibe mihitsy. Hainao eto tonga dia afaka ataonao io. Dia ity afaka atao na mazava kokoa maizimaiza. Hainao afaka tsindriana ny bouton io. Ato saka jarevana kely le io tsy fisarika ity. Ity renim-pianakaviana anankiray ity dia namoaka ny tao am-pony noho ny hafaliany be loatra tamin'ny action izay nataon'ny président Andry Nirina Rajoelina. Nilaza izy fa tena irak'Andriamanitra tokoa i Andry Nirina Rajoelina ary notanterahany ny teny rehetra izay nataony fa indrindra hoe fitiavana n'olon-lehibe indrindra. Ankehitriny izy ireo dia anisan'ireo nisitraka ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Izany hoe mazava zao fa foana hatreo ny olana amin'ny fatapahan-jiro. Tapahan'le tompon'le jiro satria izay taloha tsy tena jiro tamin'olona. Dia otrina ny ofany. Telo alina ny anay dia tapaka telo alina isaky ny isam-bolana. Dia maraina le izy manomboka eo amin'ny fito tapahany zareo dia amin'ny 5:00 vao mandeha. Dia izay nahatonga anay tsy naka-jiro intsony. Dia izao nareo tsy mampiasa an'izay intsony fa tiany jiro nareo. Ie dia misaotra betsaka président fa tena nitanterahanao le fitiavana ny lehibe indrindra. Aiza moa le anankiray ity mbola mila chargena zao Raha iverenantsika mahakasika ny marika Tatandraza dia manohana ny Andry Rajoelina 100 isan-jato amin'ny asa fampandrosoana. Mbola tsy député akory i marika Tatandraza dia efa nanampy ny mpiarabelona. Ohatra azo raisina dia efa nanangana orinasa madinika, orinasa kely ho an'ny vahoaka ao Bekily Andro izy, izay toerana izay ilatsahany ho député-ny Madagasikara. Tsy namorona resaka bombo voanjo intsony izy fa namorona asa ho an'ny renim-pianakaviana izy. Tsy inona izany fa mahakasika ny fandrarahana amin'ny fivarotana anana sy tongolo ary tomaty satria mifantoka manokana izy amin'ny sosialim-bahoaka. Voalohany indrindra moa zany marika Tatandraza futur député de Madagasikara izay mitsinjo manokana ny olona tsy anasa. Zaho moa zany araka ny fanapahan-kevitriko zany dia hidina sur terrain hijery mivantana ireo vehivavy tsy mananasa zany ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka. Ka nanapa-kevitra aho zany fa anangana orinasa kely faran'izay madinika nefa tsapako fa mety misy vokany goavana eo anivon'ny tokantrano anankiray. Ka ny fanapahan-kevitriko zany dia hoe anangana asa kely isaky ny isam-batan'olona ho an'izay olona mila amin'izay asa madinika izay. Eto zany dia nisy anabavy anankiray izay nananganana orinasa kely. Dia izany hoe mbola resaka varotra anana, varotra tomaty kely, varotra tongolo kely. Izany hoe zavatra kely le izy mbola kely fa everiko fa zavatra goavana be zany zany zavatra zany. Ka ho antsika iabiaby zany eto Bekily Androy mety magniry koa anao zany hoe ananganana asa kely ohatran'izao atsoka hoe varovarotra kafe, varovarotra dité. Tsika zany tsy hoe anao zavatra goavambe fa na dia zavatra kely ohatran'itony dia fa everiko fa hoe goavana ary mahavoavaha problème. Tandremo fa tsy resaka sinema intsony ity fa tena resaka matotra no ataon'ny marika Tatandraza mitindra mitoraka ity. Manana vina sy planina maty paika ampandrosoana ny Bekily Andro izy. 12 no isan'ny vely rano izay efa noraketiny ao anatin'ny boky. Tsy ho tanisantsika eto izy rehetrarehetra fa ampahany ihany no resantsika eto. Ohatra mifantoka manokana izy mahakasika ny fahasalamana. Hiezaka hamaly ireo filan'ny vahoaka iny afaritry ny Bekily Andro iny izy. Toy ny fananganana hôpitaly manara-penitra, toy ny farmasy sy ny fitaovana maro hafa izay ilaina amin'ny fahasalamana. Ny tanjona dia
ny mba hahafahan'ny vahoaka hitsabo toerana eny an-toerana ihany. Mifantoka ihany koa izy amin'ny lafin'ny fampianarana, fotodrafitrasa toy ny lalana ary fanamboarana indostria manodina vokatra ho an-toerana. Zany dia ny velonranoko voalohany dia mahakasika manokana ny fijerevana ny tena lahara-pahamehana amin'ny fiainan'ny vahoaka amin'ny andavanandro. Zany dia omeko ny sekretera ko ato ny hamaky izay velonranoko voalohany zay ka menanao ny fitenenana madame le secrétaire. Andininy voalohany fitsinjovan'ny futur député Tatandraza ny vahoaka amin'ny lafiny rehetra andavanandro. Jereny futur député akaiky izay tena lahara-pahamehana eo amin'ny fiainan'izy ireo. Ohatra voalohany ny fahasalamana. Tsy maintsy apetraky futur député Tatandraza ho lahara-pahamehana ny fahasalaman'ny vahoaka. Miady futur député Tatandraza mba isian'ny hôpitaly manara-penitra betsaka eto Bekily. Tokony ahaleo tena ara-pitsaboana ny distriktan'ny Bekily fa tsy tokony andeha hanao fandidiana any Ambovimbe Androy. Tokony ho ampy ny fitaovana ara-pitsaboana izay ampiasain'ireo mpitsabo eto Bekily toy ny bloc opératoire, échographie, radiographie, sisisa. Tokony ho amoraina ny fitsaboana eto Bekily ka tsy ekena intsony ny fangalana vola miopapana amin'ireo marary. Ary Bekily dia tokony anana dépôt médical goavana mba tsy asahirana amin'ny fitadiavana fanafody makany Ambovimbe. Fa tokony ho hita eto Bekily avokoa ny fanafody rehetra ilaina andavanandro. Tokony misitraka vaksiny maimaimpona ny vehivavy bevoka sy ny zaza madinika. Tokony atao maimaimpona ny fisafona vehivavy bevoka eny anivony tobim-pahasalamana rehetra. Araka ny fanolazan'ny Marika Tatandraza teny am-boalohany, tsy izy tena noho ny tonatonana teo député fa ny ray aman-dreny izay mipetraka ao Bekily noho ny angavy azy mba hirotsaka ho solombavambahoaka mpisolovavan'izy ireo avy ao Bekily Androy. Ka noho izay zavatra izay dia efa nahazo tsodrano i Marika Tatandraza. Ray aman-dreny tao an-tanàna ihany no nanome tsodrano azy. Ampitsangany ereo etoa raho tsy ahavoahy fa ho azo lahy toy raha angatahy député zay amin'ny tiky lehibe toy etoa zagnaharatinana anjao atimo avaratsy andrefa ambony ambany zay tijoroagna azy mitoaky toy eto ho azo député angatahy zay fa antsitrapondroa ety magnome azy henga androany le ho azo i député ao retany masiny etoa izay te ho ao riaba fa isa Eto ampamarana dia zao, aleo tonga dia tsorina ny marina, manahy mafy ny vahoaka malagasy ankehitriny amin'izao fandrosoan'i Madagasikara zao. Mampametra-panontaniana raha izao fandrosoan'i Madagasikara zao dia i Marika Tatandraza no renfort anatevin-darana amin'ny fampandrosoan'i Madagasikara. Fa lahasaiza ny olo mangany Madagasikara, fa lahasaiza ny olona manam-pahaizana rehetra. Azo antenaina ve ny fandrosoan'i Madagasikara raha ohatra ka olona tsy dia nahita fianarana no amolavola lalàna ampandrosoan'i Madagasikara? Aleo tonga dia valiana. Valiny dia tsia. Tsy azo antenaina ary tsy azo atokisana amaly ny filan'ny vahoaka. Ety amin'ny farany dia zao, raha tiantsika handroso i Madagasikara dia omeo laka ny teknisianina, omeo laka ny manam-pahaizana manokana amin'ny zavatra nianarany. Raha ohatra ka izany rehetra izany no hita taratra eny amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana rehetra reny dia azo antoka fa handroso i Madagasikara satria ny olona mahay sy manam-pahaizana no mitondra antsika. Ary izay ihany koa no mamarana ny videontsika, azadino ny sabone sy manisy izay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray.